manentindray sika rakizy tsy iza fa Ramselova sy Madama Nirina. Anio isika dia anao indray ny taranja malagasy, ny zana-taranja fitsipiky ny teny. Ny lohatenintsika androany dia ny fehezanteny. ndao ary varitatsika ny atao hoe fehezanteny. Mino aho fa hainareo tsara andrakizy inona ny atao hoe fehezanteny? Tsara be, tena mahay nareo rakizy. Ny atao hoe fehezanteny dia teny iray na maromaro manana hevitra feno, miatomboka amin'ny sora-baventy ary miafara amin'ny mari-piatoana. Inona tsara izy teo Ramse? Ny atao hoe fehezanteny dia teny iray na maromaro manana hevitra feno, miatomboka amin'ny sora-baventy, mifarana amin'ny mari-piatoana. Mameza hoe nareo rakizy ohatra amin'ny antsoina hoe fehezanteny? Hita fa mahita tokoa ianareo, fa andao hoe tia no iarahantsika mijery. Misy teny ty hoe mijanona. Inona tsara ny vakin'io rakizy? Mijanona. Fehezanteny ve zany hoe mijanona zany sa tsy mijanona? Fehezanteny zany. Fa maninona ary zany natao hoe fehezanteny? Fehezanteny io satria manomboka amin'ny sora-baventy ary miafara amin'ny mari-piatoana. Teny iray ve io sa teny maromaro? Teny iray izay indrindra. Teny iray io dia fehezanteny izy satria nahoana manana hevitra feno. Andendra hoe jerentsika ny ohatra manaraka. Vakeo aty rakizy, mihiboka ny olona. Averenkely hoe mihiboka ny olona. Fehezanteny ary ve zany rakizy sa tsy fehezanteny? Mihiboka ny olona. Fehezanteny zany. Fa nahoana ary zany natao hoe fehezanteny? Satria manomboka amin'ny sora-baventy, miafara amin'ny mari-piatoana ary manana hevitra feno. Zay indrindra. Inona avy ary reo mari-piatoana hitanareo ao rakizy? Tsoraka sy teboka. Fa ankoatran'ireo dia mbola misy koa ny mari-piatoana famaranana fehezanteny toy ny baraingo sy ny teboka telo. Eny ary, andeo mba averitsika kely indray mandeha raha hoe inona moa ny atao hoe fehezanteny? Miaraka sika rakizy ny atao hoe fehezanteny dia teny iray na maromaro manana hevitra feno, miatomboka amin'ny sora-baventy, miafara amin'ny mari-piatoana. Rehefa fantatsika ary izay natao hoe fehezanteny, dia andao ary tsika hoe hamantatra inona ireo karazana fehezanteny. Inona tsara ozy Ramse teo rakizy? Zay indrindra, inona avy ireo karazana fehezanteny? Nareo ve mahita rakizy? Inona avy? Zay ny hevitrareo? Zay indrindra. Misy karazany efatra ny fehezanteny. Dia eo ny ilay teny hoe fehezanteny tsotra, fehezanteny mandà, fehezanteny manontany ary fehezanteny mandidy. Aloha hoe averintsika indray mandeha. Fehezanteny tsotra, fehezanteny mandà, fehezanteny manontany, fehezanteny mandidy. Mamorona hoe nareo rakizy fehezanteny tsotra? Tsara be. Fandao ary tsika hijery fehezanteny tsotra anankiray. Samy mamakina any an-trano
mianatra ny ankizy. Mianatra ny ankizy. Nahoana io lazaina fa fehezanteny tsotra satria manomboka amin'ny sora-baventy izy dia mifara miteboka, manana hevitra feno ihany koa izy io. Tia indray ary misy fehezanteny anankiray hafa rakizy. Vakio tsara, tsy mianatra ny ankizy. Inona tsara izy teo rakizy? Zay indrindra, tsy mianatra ny ankizy. Inona ary zao rakizy mahasamihafa n'ireo fehezanteny roa ireo? Mianatra ny ankizy sy ny hoe tsy mianatra ny ankizy. Zay indrindra. Ato amin'ilay fehezanteny faharoa dia misy an'ito teny hoe tsia ito. Inona ary io tsia io ramose? Ny tsia dia mariky ny fandavana. Fehezanteny mandaza ny rakizy io fehezanteny faharoa io satria misy mariky ny fandavana tsia. Hojerentsika indray ary ny atao hoe fehezanteny manontany. Aleo aloha nareo asenay mamorona e. Ary nareo tena mahay be mihitsy. Ty misy anankiray ty Zao, vadika kely le izy teo rakizy fa zao le izy. Inona no fisorohana ny Covid-19? Averiko kely Inona no fisorohana ny Covid-19? Inona indray ary ny mari-piatoana hitanareo ao? Jerevo tsara ne Zay indrindra le izy. Inona hono ramose? Misy an'ity baraingo ty hony ao. Inona kosa ary ny dikan'io baraingo io? Rehefa mahita fehezanteny ka misy baraingo ny farany dia fehezanteny manontany izay. Ny fehezanteny manontany zany dia ny fehezanteny mifarana amin'ny baraingo. Teny maromaro izy manana hevitra feno ary mifarana amin'ny baraingo. Aleo ary nareo asena mamorona indray e. Mamorona hoe fehezanteny manontany maromaro. Tsara be. Hitrarintsika amin'ity fehezanteny mandidy ity indray. Afaka manome ohatra iray indray ve nareo? Tsara be ny ataonareo. Ndao indray ary hojerentsika ity fehezanteny iray ity. Mino fa hainareo tsara mamaky an'io Mijanona ao an-trano. Averiko? Mijanona ao an-trano. Jerentsika indray ary mari-piatoana ao ahitana inona ao rakizy? Zay indrindra. Mijanona ao an-trano. Jereo nge farany misy tsoraka. Ny fehezanteny mandidy zany rakizy dia teny iray na teny maromaro manana hevitra feno ary ny tena hamantarana azy dia misy tsoraka. Mijanona ao an-trano. Dia misy tsoraka ny farany. Tadidinareo ve rakizy zay rehetrarehetra teo zay? Tadidinareo ve rakizy zay nambara teo zay? Ndao ary averintsika le izy. Voalohantsika dia namaritra ny atao hoe fehezanteny. Ny fehezanteny dia teny iray na maromaro manana hevitra feno miatomboka amin'ny sora-baventy miafara amin'ny mari-piatoana. Avy eo tsika dia nijery ny karazana fehezanteny. Misy karazany efatra ny fehezanteny. Inona avy zany? Fehezanteny tsotra,
fehezanteny mandà, fehezanteny manontany, fehezanteny mandidy. Zay indray ary rakizy ny famerenana nataontsika androany. Faly be zay niaraka taminareo teto, mandra-peony indray.